Mpianatra 500 na vita fiofanana tao amin'ny centre de formation technique et professionnelle na CFTP no navoaka tamin'ny fomba official ny sabotsy 7 décembre 2020 lasa teo igny. Ampitombony trekefy izay efa nagnan'ny olona ho amin'ny ambonimbony kokoa no tanjony CFTP ho inambarany Omar Pampiofona. Ny tanjony voalohany zegny karakory zegny ampitombo ny olo mba hoanina fahaizana maromaro kokoa faharoe zegny kakory zegny karakory zegny atao agnosina olo fa miala l'école zegny hitonga mba hanana asa trakefa tsara kokoa zegny ny tanjony natao. Matsiaro managna tombony ireo olona izay nagnaraka fiofanana tao amin'ny centre de formation technique et professionnelle na CFTP raha ny fagnambarana nataony Joana satria managna base ahafahana miasa amin'ny alalan'ny spécialité izay narahany izy. Resaka bureautique efa voafehy tsara izy fa tsy toy zegny tsy jiaby fa efa mavoafehy zegny. Non, tsy be fotoana zazala sady miasa no sady mianatra. Informatique, journalisme, gestion et comptable, élevage, multimédia, coupe et couture, ary langue anglais no isan'ny nagnifanana ireo olona 520 araka ny safidiny tsirairay tao amin'ny CFTP Antsiranana ity.